032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 ny loha hevitra naratsika farany teo dia ny hoe lafiky ny fiainana dia ny fitiavana sy ny fihavanana. Fanontaniana mila valiny ho an'ny maro dia ny hoe inona marina monina atao hoe fiainana. Samy manana ny fandraisany azy ny tsirairay amin'ny dikateny hoe fiainana. Ary tsy misy olona azo omena tsininy amin'izany. Fa ny azo amarinina kosa dia izao. Efa tsy misy fitiavana ny fiainana amin'izao. Efa tsy misy tanjona ny fiainana kendreny maro amin'izao. Fa ny fiainana ao anatin'ny filibana, fiainana fanaovan'izay daniny kibony maro mpanao, tahaka ny zaza miala sakana ireny. Raha fitinina ny atao hoe fiainana, dia ny famaritana ny fandarana Doria no ambarana eto, ny fiainana dia mifikatsana mbola tsy hita. Atao anatin'ny fatahorana an'Andriamanitra ary fahatsiarovana ny efa vita. Ankoatran'izay dia efa meniny mandra-piala eto amin'ity tany ity. Fa amin'izany dia tsara raha atao lafiky ny fiainana, ny fitiavana sy ny fihavanana araka n'ilay loha hevitra antsika. Hoy ny Taolo Endry manoloana ny fitiavana sy ny fihavanana, aza atao malokila ny fifankatiavana sy ny fihavanana, fa atao feno manana mandrakariva. Ny fitiavana atao toy ny rano ampasiky, tsy ampozina ho isy nefa mahafeno siny. Ny fitiavana dia tsy tokony atao tahaka ny volana, ka indraindray malokila, indraindray feno manana, fa tokony ho feno manana mandrakariva. Amin'ny fiainana, mieza miaina ao anatin'ny fahatsorana, mieza olona azo atokisana amin'izay rehetra atao, mieza ho marina amin'izay rehetra atao. Amin'ny fiainana, izay manana fanabeazana tsara dia matetika tsara fiainana, satria izay nahazo fanabeazana ratsy dia tena miaratsy matetika amin'ny fiainany. Izay rehetra izay no ilazantsika fa ilaina fanarenana amin'ny alalan'ity fandarana Doria ity ny fiainantsika. Mba mifanoro, mifanapatapakahitra, mifanome torohevitra. Indraindray amin'ny fiainana dia mandalo amin'ny sarotra, indraindray amin'ny fiainana dia mandalo amin'ny fahoriana, indraindray amin'ny fiainana dia mandalo sedra. Izay vao mahita mangirana sy mahasoa amin'ny fiainana. Ka raha amin'izay fotoana izay ianao tsy misy mpanarina, tsy misy mpanoro, tsy misy mpanome hevitra, dia indraindray nge solafaka. Ary zany ny ilaina faharetana amin'ity fiainana ity. Feno ny fiainan'olona anankiray rehefa afaka manome fifanampiana eo amin'ny fiainana, indrindra amin'ny mpiarabelona aminy. Satria tafiditra amin'io fifanampiana io ny fitiavana, fanantenana, finoana araka n'ilay fandresantsika teto. Izany hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra, litera anankiroa amin'ny fitiavana, ny FI zany dia efa afaka mifandanja amin'ny fanantenana sy ny finoana. FI, fana, fiana, dia atao ny fanambaran-teny malagasy dia manome an'ilay hoe fifanampiana. Sady anisan'ny fahaiza miaina ny fifanampiana. Amin'ny sarangam-piainan'olombelona velona ambony tany ity dia tanora zandriny, tanora zokony, ny antitra. Ny fifanampiana ny tena tian'Andriamanitra hifanaovana amin'ny fiainana amin'izy ireo. Amin'ny fiainana, feno ny fiainan'olona ray raha manana tanjaka, manana fotoana, manana vola. Raha misy eo aminao ireo rehetra ireo dia feno tanteraka ny fiainanao. Nefa indrisy fa tsy mbola nisy olona nanana an'izany teto ambony ity tany ity raha tsy Pharaon izay mpanjakan'i Egypte. Zay olona farany tian'Andriamanitra. Satria ilain'Andriamanitra isika olombelona mba hifanampy amin'ity fiainana ity. Ny tanora zandriny dia nomen'Andriamanitra tanjaka, nomeny fotoana fa tsy nomeny vola. Amin'ny fiainana, ny tanora zokiny dia nomen'Andriamanitra tanjaka, nomen'Andriamanitra vola fa tsy nomeny fotoana. Amin'ny fiainana, ny antitra dia nomen'Andriamanitra vola, nomen'Andriamanitra fotoana fa tsy nomen'Andriamanitra tanjaka. Zany hoe nasian'Andriamanitra fahabangana raha isa tsarangam-piainan'olona mbelona velona ambony tany ity zany mba hisiany fifanampiana. Ary zany mitaonantsika rehetra mba hanao lafiky ny fiainana, fitiavana sy ny fihavanana. Amin'ny fiainana, ny endry dia miezaka mameno ny ao an-doha, zay vao mandany ny ao am-bava amin'ny fitenenana io. Fa ny adala kosa mandritra ny ao am-bava, enina dia tsy misy zavatra raha ny ao an-dohany. Anika
matetika dia lasa miteniteny foana, matetika dia lasa manaonao foana amin'ity fiainana ty. Amin'ny fiainana raha ny endriny manondro volana amin'ny adala dia ny alavany angofony iny ro hitany amin'ny alavanyony iny no hita mainty angofony laolo fa tsy tonga any amin'ilay volana atoro azy mihitsy. Zay ny ilana torohevitra mahasoa mba hahafahantsika mifanasoa amin'ny fiainana. Ny tanora no mahavita mandeha mafy, indrisy fa mandeha mafy fa tsy mahita lalakombana mitondra mahasoa sy mahatsara amin'ity fiainana ty. Fa ny antitra amin'ny fiainana miadam-pamindra fa mahita ny lalakombana zay mahasoa sy mahatsara. Zany ny antony tokony hanajana ny ray aman-dreny, zany antony tokony hanajana ny zokiolona amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana ny mari-pahaizana ambony indrindra dia ny fahaiza miaina. Fa tsy ho le mari-pahaizana tadiavinareo any am-pianarana io, firy ny manam-pahaizana fa tsy mahay miaina. Ohatra ny mitondra taikilitra eny anivon'ny fiarahamonina eny, izy ndray ny lasa miteraka lailay mpiarahamonina. Raha vao izy mandalo dia fa malailay ny rehetrarehetra. Fahaiza miaina dia manandratra, ny fahaiza miaina dia mampivelatra ary mitondra amin'ny fiadanam-po amin'ny fiainana. Ary zany rehetra zany dia mitondra ny olona amin'ny fahatsara fiainana, ny ampitso amin'ny fiainana, ary manalefaka ny fahantrana amin'ny fiainana. Ny fananana herin-tsaina dia hipoiran'ny fivoarana marina amin'ny fiainana, ary ny fahatokisantena amin'izay rehetra atao no voaloha-pivoarana amin'ity fiainana ty. Ilaina ny matoky tena amin'ny fiainana amin'izay rehetra atao avako abe. Amin'ny fiainana ny tsirairay dia tokony amboly elatra ho azy ahafahany mahatratra an'izay rehetra tiany atao amin'ity fiainana ty. Raha tsy zany ny atao dia mijanona nofonofo foana ny amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana tena misy ny fahantrana fa io tsy vandy-boana, nefa tsy voatery maloto rehefa mahantra. Azo avahana tsara ny fahantrana amin'ny fiainana, fahantrany saina, fahantrany fanahy, fahantrany vatana. Amin'ny fiainana aza kivy tamin'ny lasa tsy nahomby zany fa mitrakahatra any, aza diny fa tsy tapitra treo akory ny fiainanao, anjara-piainanao tsara mbola any, fa aza kivy. Aza mba tonga miteboka ny tara loatra amin'ity fiainana ty, ka sanatria mivavana diny lela anenina mandra-pahafaty amin'izay rehetra natao, satria amin'ny fiainana ny nenina ny tena mandatsy. Tsy mpiainana atosiky ny fahavononana. Fahavononana no manavaka ny olombelona velona rehetra ambony'ity tany ty. Na izany aza dia tsy misy olona afaka mandovo an'ity tany ty, fa samy andeha ho vovoka jiaby atsika jiaby io. Satria amin'ny fiainana misy farany raha jiaby, araka n'ilay fomba fiteny manao hoe tsy misy tsy ho faty rehefa mananaina koa, fa mamy zany maty namela soa. Ka noho izany amin'ny fiainana aleo mandeha amin'ny rariny. Fa ny diso amin'ny fiainana tsy maharesy ny marina. Amin'ny fiainana aza dia variana loatra amin'ny filana sy ny faharatsiana, satria aza diny fa mbola misy fiainana ny akoatra. Amin'ny fiainana raha toa ka mila filaminam-piainana ianao, raha toa ka mila fiadanam-piainana ianao, dia ity misy kajy-piainana tsara, na ntsony teny vazaha hoe formule de la vie, zay tokony arahany rehetra. Fa zay moa zany mikaroka dia mizara, fa raha ohatra ka mety aminao dia mba arao. Sanatria mivavy ozy ianao miteniteny foana, tsy maninona janony. Zao le izy tsikym-piainana ampitomboana fitiavana ary analana fankahalana no manome fiadana-tsaina sy manome fiadanam-panahy. Averiko indray-pandeha. Tsikym-piainana ampitomboana fitiavana ary analana fankahalana no manome fiadana-tsaina sy fiadanam-panahy. Amin'ny fiainana ny fanovahany tena, ny fanovahany toetra, ny fanovaham-piainana no anisan'ny mampisandatra amin'ity fiainana iainantsika ty. Fa vitsy ny vitsy no mahafoy manova tena, manova toetra, manova fiainana. Amin'ny fiainana ny fanalahidy ny fanovana dia tsy misy aty ivelan'ny olombelona, fa ao anatintsika olombelona tsirairay avy ao. Ny ao anatiny no tena zava-dehibe,
hovaina amin'ity fiainana ty fa ny ety ivelany anie fonosana fotsiny na trony vazaha hoe ambalazy cadeau nefa indrisy fa io ambalazy cadeau io ny tena ifantofany maro am'izao ny tena loza na izy tenany aza dia voafitaka ny tenany amin'io ambalazy cadeau io satria fisehoana velany tena masaka ao anatin'ny sainy. Raha mijery olona sasany tsika mianjaika iny amin'ny lalana iny mba jerevo nge voafitaka ianao raha mamantatra ny trano ipetrahana satria tsy mifanahtsahana mihitsy ilay trano sy ny fitafiny tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe mifanipaka tahaka amin'ny vavan'omby manoaka ny iray miakavia ny iray miakavanana satria ny ambalazy cadeau tsara be rampitaina ny ao anatiny anika lasa mamita tena ilay olona mamitaka ny ao anatiny raha mieritreritra anao zany hoe iny olona iny donko iny doko mipetraka amin'ny trano vato be na karakara ty joya anao voafitaka na izy koa voafitaka ilaina fahendrena amin'ny fitondrana fiainana maro ny lalam-piainana ahitamba-olana fa ilaina fahendrena zay no mitondra amin'ny mahatsara raha atao hoe taremarika sivy ny fiainana dia zao ny zavatra mitranga ny enina mpina telo anie manome sivy ny dimy ampina efatra anie manome sivy ny fito ampina roa anie manome sivy ny valo ampina ray anie manome sivy fa izay mety aminao no ataovy fa ny fifanajana no miteraka fahombiazana amin'ny fiainana satria samy amin'ny fiainana ny olona tsirairay tsy midika zany fa ifamingavinga raha ohatra ka tsy mitovy fiainana joya tsy mety fa fiainana fianarana dia aleo mifanaja amin'izay dia samy mioty zay tsara ananany amin'ny fiainana fahendrena no tehana tsara hitondrana fiainana ahafahanao manova amin'ny fiainanao amin'ity fiainana ity dia tsy maintsy manana lara-pahamena ianao amin'ny fiainanao amin'ny fiainana ny omaly tsy hiverina ntsony maro ny miamby an'izany fa ny fiainana ampitso tsy mbola fantatra zay hoentiny fa ny fiainana androany ny tena fotoana tsara anaovan-javatra zay everin'olona ho lanilaniana foana mamiapiana za maray laola za tsy maintsy mboanao raha karaha ty anao maikabary andesiny amaray boana ny andro ataovo laolo za laolo tamin'ny taona lasainy za voany eny za raha karaha ty tsara ny mamantatra an'izay fa ny miaina sy mitoetra amin'izay fa haverezam-potoana fa ny any ny aninao io ataovy tokoa io ndro tsara parce que anao tsy mahay ambadiky ny amaray zay ndesiny amaray io ary ny tena fanomezana tsara ho anao dia ny any araraoty manomboko zao zany ataovy zay mahatsara amin'ny fiainanao amin'ny fametrahana ny lara-pahamena eo amin'ny fiainana mbola maro ny arena koatra amin'ny volamena sy ny vola maro io fa olo jiaby kila milomay amin'ny mony milomay amin'ny volamena volafotsy ohatra amin'izany ny fitiavana fianakaviana zay efa tratra ny aretina homamiadana mihitsy ankehitriny fianakaviana tsy mifamangotsony fianakaviana tsy mifankahita koa fianakaviana tsy mifampijery koa isaka olo samy mandeha samy mitady amin'ny donia ty hay mety satria revony fikatsahana rena raha atao boribory dia hoe mamo nyty fiainana ty tsika jiaby boana tandremo anao mamo ny fiainana fa ratsy ka tena ilaina fanasitranana itao nivony fiarahamonina malagasy io ny atao hoe tsy manam-potoana eo amin'ny fiainana dia tsy fisiny lara-pahamena eo amin'ny fiainana zay ny antsoina hoe tsy manam-potoana tsisy lara-pahamena baka anao amin'izay mitena za lao tsisy fotoana satria tsy hainao zay rambesina na aloha na afara na anivo na aya anao very na misy aza ny fahasarotam-piainana amin'izao fotoana iainantsika zao fa rehefa zavatra atao tsikelikely dia vita ihany amin'ny farany
fa matoa anao tsy mahavita anao tsy nanao anao variana ary zay ny manavaka n'olona maro am'izao fa rehefa zavatra atao tsikelikely vita foana amin'ny farany fa noho ny fahaverezam-potoana be loatra tamin'ny fiainanao de saika alaipanany maro anao dingandava amin'ity fiainana ty anika sarotra vao mahita zavatra lasa sarotra amin'ny fiainana misy olo miasa andritran'ny 2 taona zay izy vao navitavita raha anazy jiaby tsy jiaby tanteraka hoe navita be karakory fa mba navita samy nanao tsikelikely nandritra ny fotoam-piasany fa am'zeo ane misy olo miasa 2 taona raha nataon'olo anatin'ny 2 mila vitainy hay direct izy amaro voanio direct izy milefa minday tombikinazy miala amin'ny tanàna direct fiainanazy dringolé satria manao dingandava amin'ny fiainana anka sarotra vao mahita zavatra lasa sarotra amin'ny fiainana maro mikikika amin'ny fiainana fa hoe tena manahirana amin'ny fiainana ankehitriny marina zany ahoana moa tsy hanahirana amin'ny fiainana ny fifanampiana ny tena fomba tsara indrindra araka ny resantsika teo ahafahana misandratra amin'ny fiainana raha afaka mandeha ianao amin'ny fiainanao dia asivo ampahany am'izay ahafahanao mandeha zay ny andihizana mba misy tsirotsiron-javatra ny fiainanao fa tsy variana to anao fikatsana fikarohana fa isika anao lasa antitra lohan'ny fotoana amin'ny fiainana raha afaka miteny ianao amin'ny fiainanao am'izao asivo ampahany am'izany ahafahanao miteny zany mba irana mba mihirahirana karaha hoe mba mahita joie ozy mivazaha mba mahita hafaliana fende zao asivo fijery miabo foana eo amin'ny fiainana fa aza atao fahazarana le fiainana satria rehefa ao aminao ny fahavononana dia ianao efa ahita lalam-pahombiazana zay amin'ny fiainana zay le hoe kajim-piainana zay atosika amin'ny fahavononana amin'ny fiainana tandremo sao mifamadika averiko tandremo sao mifamadika tsy ny fahavononana no mitondra amin'ny tanjom-piainana anao fa ny tanjom-piainana anao no anomenao sy hitondra fahavononana zay amin'ny fiainana tandremo fa nisantaonany tsirairay no mametra ny fahavononana amin'ny zavatra atao amin'ity fiainana ty satria karaha ataony efa nahazoazo taona ianao vao mivola tsika lalao anao kabary karaha ty zay fa miala atao volalo fa za ohatra mbola somary sahia zavaka hoe le raha resanao jiaby fa nandalovako ne za tsy nahavita amin'ny fiainana ahafantaranao fa efa antitra ianao amin'ity fiainana iainantsika ty fanenenana ny tena mitana toerana lehibe indrindra amin'ny fiainanao zay ny aizanao fa antitra anao fa tsy tanjona tsony raha misy olo mitondra tanjona papa tsika andeha anao na tsy avy eo zavike anao fa raha jiaby fa nidepasena anao ke efa tsy firy ntsony ny fananana nofinofim-piainana eo amin'ny fiainana rehefa antitra anao feny de zao ny tanjona eo amin'ny fiainana dia tsy fananana fiainana ho tanteraka tsy zay le izy tsy hoe zay nahazo fiainana tantera io tsy isy fa ny fananana fahavononana anatsara ny fiainana hatrany ninona tranga misy eo amin'ny fiainanao ary amin'ny fiainana tsy misy samy laza fa nahavita samy rery amin'ny fiainany nanana tsara ny fahatsaram-piainana diso zany fa ifandrombonana ny rehetra vao manana ny fahatsaram-piainana ameko ohatra anao anareo amin'ny fokotany eo anao raiky misy tomobily anao mieritreritra anao kiasy anao mieritreritra anao normal saron'ny ponen'ny tomobilinao fa misy mangalaka amitsaiky reo anao mandeha iny nandeha koa marady tomobilinao fa misy kapisilika manala lokon'ny tomobily karaha voanao tsy tsara fiarahamonina ianao tsy mizara anao farany mijaly baba satria any amin'ny fonao no hipetrahany arenao
zany hoe ny fonao mihitsy ny marary rehefa voakitika ny zavatra ao kanefa ny raha tsara fiarahamonina anao tsisy an'izany zay le hoe ifandrombonana zay anao vao manana fahatsaram-piainana fa ho an'ny olona tsy mahalala rehefa miavaka ampiarabelona izy de eritreretiny hoe zay ny mahatsara anao very anao very poneny tômôbilinazy misy mangalatra izy manontany ponenaka iny nisy nangala olo jiaby kila jima zavika anao tsy tsara fiarahamonina anao ndesy ny arena andesinao iny isaka olo jiaby mifehvava anao raiky ndo sahira eo ka averiko ndre-pandeha ifandrombonana rehetra vao manana an'izany atao hoe fahatsaram-piainana zay atao anatin'ny fahendrena sy fiheverana ary fanajana ity misy tantara anankiray mba hoentiko anehoanan'izany hoe fitiavatena eo anivon'ny mpiarabelona zany tantara anankiray izy ty tena zavatra nisy nisy lozam-pifamoivoizana namoizana olona de nisy olona naratra ary nisy olona naratra tena nila fitsaboana fandidina mihitsy de le ray aman-dreny anankiray nanana ny zanany naratra mafy ka mila fandidina aingana rehefa nentina tany amin'ny hôpitaly le zaza nentin'le ray aman-dreny mbola tsy tonga lay mpandidy fimenomenomana eo aiza foana moa ty dokotera mpandidy ty zanako ty efa misy zavatra manahirana anazy aiza iny le dokotera niazakazaka avy any tara manko tonga de nitsena iny fantatrao mo ny alibe ny asanao dokotera miankina aminao neny fa avelomany zanako hoe de ozy izy le dokotera taminy tena mialatsiny fa tara tokoa fa nisy nanahirana za tsy mijery an'izay nanahirana anao fa jerevo ny zanako fa raha manino io zanako tsy miala aminao dokotera de ozy izy le dokotera namaly azy hoe zanga ozy izy fitaovana hitsabo azy andidy azy fa lay Andriamanitra no manome fahasitranana ho an'ny zanakao manome fahalalana ho anao an'le fandidiny zanakao natao le fandidina naritraritra efa mitsanga mitoetra izy ato ivelany ato miandren'le fandidina de vita somatsara le fandidina de mivoaka le dokotera ary nyteny taminy hoe misaotra an'Andriamanitra tsika raha misefa tafita somatsara ny zanakao vita le izy tsy aminao manko ny loza de mora aminao no miteny fa raha taminao tsy zany ny teny navoakanao tamiko ary anareo mba mahaiza manaja ny asanareo eny misaotra indrindra ray aman-dreny fa maimaika fa mbola misy zavatra hafa vonjeko koa de nanantona n'lay niarana andidy tamin'le dokotera zany hoe assistant le dokotera mpandidy zany le rangatezitra ono azafady ahoana zay ramose fa iza iny dokotera iny de ozy izy le ramatoe iny dokotera farany tsara fanahy indrindra ato aminay tsara fanahy ahoana zao no lazaiko anao ramose ozy izy niara ndoza niaraka tamin'ny zanakao ny zanany fa ny zanakao ilana fandidina de natsonay tamin'ny telefônina izy de iny izy namaly antso hoe fa nilaza hoe taratara fa ny zanany maty zany hoe avy ny karakara ny faty ny zanany izy io le namonjy ny zanakao didina io fa izy moa tsy nilaza taminao izy koa nangina ve teo voaketraka le ranga ka matoa maimaika izy iny andevina ny zanany koa izy iny de nialatsiny fa andeha teo le rangavo maina teo vo nanenina tamin'ny teny rehetra zay nilazaina mba firy any amin'ny fiarahamonina any mahadinika zavatra avoaka hitsarana amin'ny mpiarabelona ka alalinina vo miteny tsy zay indrindra fa mifiarahamonina misy am'izao nenao de nenao ihany ahoana ny amafan'ny eritreriny ahoana ny amafan'ny sainy ahoana ny analany fony hoe zanany velona fa zanaka an'le olona namela azy maty
nefa n'izay ny tenina voakany. Fomba entoko itenenana zay ny hoe be da be ny fitiavatena eny anivon'mpiarabelona eny, ilaina fanasitranana fa izany ane avako aby maharatsy an'ity fiarahamonina antsika ty. Tsy misy mahajery, tsy misy mahevitra, tsy misy mifanaja intsony noho ny habe ny fitiavatena ao anatinao ao. Mba azontsika sary an-tsaina zany. Dokotera nanasitrana nahavita nandidiny zanany nefa n'izy manana ny zanaka maty na foy. Mbola sany namoaka an'izay fomba fiteny zay. Ary le dokotera noho n'ilay fahendrena, zay moa le tena tiako tsindrina eto. Le fahendrena nananan'le dokotera Mpandidy. Tsy niteny mitsy izy hoe zangy raha miseka zazo zao. Nateliny zay rehetra tsy mifanandrify. Ary zay le formule amin'ny fiainana nyresahako anareo teo. Zany hoe ny tsiky nampitomboana fitiavana ary nanalana fankalana, zay ny namoaka ny fahatsaram-piainana. Misy any aminao ve zany zao? Misy any amintsika ve zany zao? Sady le fikatsahana tombotsoa noho ny fitiavatena no mibana any aminao, nefa ny tsy mahasambatra anao ne zany. Araka an'ilay fomba fiteny Ntaolo ny hoe raha ny tenin'le rangahy io, aleo enjenombo masika indray mpandeha de ho vita. Toy izay enjeny eritreritra isaka ny mahatsiaro anao de manenjika anao le izy. Zanakao velona, zanaka n'le namelona ny zanakao maty. Ahoana nana foizanao? Ahoana ny amerenanao ny hoe azafady ao anatin'izany? Joya, ifa lasa enatra sisa. Ary io enatra io mahaloza azy. Sanatry ny vava ohatrany mahery be ny fomba entiko miteny azy. Manoloana n'iny olona nanaovanao zavatra tsy mety iny de ohatrany hoe olona tsy mikanjo ianao. Zay le hoe pikabary manana pahendrena mandinika vao mipataloha sao de ny aoriana indray ny lasa loha. Fomba fiteny pikabary zany. Betsaka ny zavatra fonosiny zany teny zany satria raha tsy misy fandiniana anao amin'izay rehetra tao de manjary lasa manao tao. De mba dinio. Zay le tantara teo. Noho ny fitiavatenany de tiany le zanany ho vita fandidiana, ho salama, fa izy tsy nahafantatra ary tsy mila mahafantatra. Zay ny anjady an'ilay dokotera Mpandidy. Fa rehefa natoro azy no hoe izy iny ane ka maty ny zanany. Mbola nikarakara mifaty ny zanany izy. No natsoinay no hoe mbola afaka mandidy ve anao dokotera? De izy ataoko fa ny angety efa maty. Fa raha misy olona tokony ho velona, aleo velomintsika fa zay ny asantsika. Ngeza be zany. Indrisy nefa ny teny ny antefa tam'ilay rain'le zaza vonjeny de tena teny tsisy fieverana. Zao ve anao vao miditra ny toeram-piasana dokotera? Tsy fantatrao mihitsy ny lanjany zany ain'olombelona zany, miandry anao no fahasitranany. Nefa zao ny ananao. De ozy izy le dokotera namaly azy ampatsorana hoe tena mialatsiny fa tara ozy izy. Zay ihany teny mbana vao. Za tsy mijery ny fialatsinao fa tokony fantatrao zany satria asanao. Fa rehefa naverin'ilay mpanampy an'ilay dokotera Mpandidy tamin'le hoe maty ane ny zanany, ka mbola nikarakara mifaty ny zanany izy. Fa nenao velona, leonina melona nenao. Zay sy zay ilay izy. Ka ho zao hoe rehefa soa, rehefa tsara de zareo mizanaka mampara. Atomboy, aoreno, atsarao, aza miato. Na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato. Boribory ny amin'ny valo. Tapitra ny fotoanantsika. Mety misy tohina nareo amin'ny fomba nentiko niteny azy teo. Tsy anao no teneniko. Na izara tsy mahita anareo fa za ato amin'ny studio ato. Na izany aza anaovako azafady ary tena ialako tsiny.
raha nanohinanao ny fomba nytenenako azy. Makasitraka indrindra tompoko amin'ny heriny an'io toy izao indreo hiezaka 29 amin'ny heriny an'io a fa tsy foiko mihitsy zany tsy mihaona aminareo zany, mihaona eto foana tsika tsy mba manao hoe fety de ny fanasoavana tsy ilayntsika an'izay, mihaona eto tsika raha ohatra ka be ny sitrapon'Andriamanitra. Makasitraka indrindra tompoko.